Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alakamisy maraina fa 1 volana aprily ity misaotra an'Andriamanitra satria mbola afaka mizara ny fahasoavana isika ary ihany koa afaka miaino azy satria zava-dehibe izany. Misaotra anao ihany koa izay manjo manaraka manjakariva ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity pejy ity. Aza misalasala mizara izany ary ihany koa irina mba ho tokantrano mpamonjena tokoa ny tokantrano misy ianao. Alohan'ny dirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Liranay tsara indray zan-danitra atolotra ianao ny dera, laza sy ny haja sy ny voninahitra. Andriamanitra mandrakizay ianao mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo ary mahefa ny zavatra rehetra. Ianao no hitodianay ankehitriny hoe ianao raha misy roa na telo miantso amin'ny anaranao dia eo foana ianao. Matoky izay fa eto ianao ankehitriny ary mangataka aminao izay ankahirezo ny malemy himeo hery ny kivy ary aoka ny herinao no herinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fotoana hisaintsainana. Nalaina amin'ny Salamo 1:2 manao hoe fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Amen. Ny eritreritra ho farany amin'ny alina, ny fisainanao voalohany amin'ny maraina, izany rehetra izany dia tokony ho momba an'i Jesosy izay ivo ny fanantenanao ny fiainana mandrakizay. Maro ny toatsy amin'ny fotoana tokana hisaintsainana sy andinihana ny soratra masina ary ihany koa hivavahana, toy ny hoe fotoana very no fahitany azy. Iriko mba ho araka ny fomba fijery tian'Andriamanitra nananao no andrasanao an'izany zavatra izany. Raha izany mantsy no izy dia nandanja lehibe indrindra aminao sy ataonao lahara-pahamehana ny fanjakan'ny lanitra. Mampitombo ny fahazotokomana, manome hery sy tanjaka ny vatana. Ny fampiasan-tena dia tahaka an'izany ihany koa ny fahazarana manao fotoam-bavaka fa mampitombo ny fahasoavana sy ny hery ara-panahy. Tokony hafantoka amin'ny Kristy ny fitiavana rehetra, mpanjiny ny fahalehibiazany sy ny famindram-pony ary koa ny hatsarany. Aoka ambabo ny fonao ny fahatsaram-pony sy ny fitiavany ary ihany koa ny fahatanteran'ny toetrany. Ataovy antondresaka ny akantony maha-Andriamanitra azy, ny fonenany izay omaniny any an-danitra ho an'ireo mahatoky. Ny kristianina manao antondresaka ny any an-danitra dia mahasoa sy mamelombelona indrindra ny manodidina an'ireny olona ireny. Manana hery manova an'ireo izay mandry azy izy. Ilaina mandrakariva ny fandray manokana amin'Andriamanitra. Tsy maintsy manana ny fanahin'i Kristy ao anaty isika raha te hizara izany amin'ny hafa. Tsy ho vitantsika ny hiatrika ny tafiky Satana sy ireo olona mpiara-miasa aminy raha tsy mandany fotoana betsaka hifandraisana amin'ilay loharano kely rehetra isika. Misy fotoana tokony hialantsika mitabataba ny tany mihitsy ny raharahany mba amin'ny feon'ny olombelona, mba ho any amin'ny toerana mitokona mihitsy hiaino ny feon'i Jesosy. Dia hatsapan'ny fitiavany sy ho voton'ny fanahiny isika ka hianatra nombony izao. Toa tsy azo tanterahana izany raha tsy ny fisainana fisainana maha olombelona fotsiny. Angamba hoy ianao hoe tsy manam-potoana an'izany ahako. Kanefa raha dinihinao tsara dia raha dinihinao ihany ary fakafakainao tsara dia tsy nanary fotoana koa ianao na raha manao an'izany. Rehefa azonao mantsy ny hery sy ny fahasoavana izay avy amin'Andriamanitra irery ihany dia tsy ianao no manao ny asa. I Jesosy no tena manao ny asa. Fa hoy izy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao n'inon'inona. Iriko amin'ity maraina ity raha atsapa ianao mahazo tombontsoa lehibe rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra isa-maraina, rehefa mandray fotoana izay iresahana amin'Andriamanitra manokana, miala mitabataba n'izao fiainana izao sy ny rotoroto dia atsapa ihany koa fa
misy antony namoron'Andriamanitra anao manokana fa tsy ho ao anaty rotoroto lava. Ary ireny ihany koa mba hanana fifandraisana ety aminy tokoa isika, mba ahafahan'i Kristy manala ny enta-mavesatra izay misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mba ho aminao anie izany teny izany, ary ihany koa mba ho lehilahy sy ho vehivavy ny finoana, ho tokantrano izay ahitana fahasambarana, fitoniana, ary koa ho tokantrano ny fandresena, ho tokantrano ny fiadanana, ary ihany koa ho tokantrano ny famonjena, ny tokantrano misy ianao. Amen. Vavaka resika. Ry Andriamanitra tsara indrindra sy an-danitra, misaotra anao ny amin'ny teninao izay nomenao anay io. Misaotra ihany koa izay manokatra mandrakariva ny masom-pananay hatsapa ny zavatra ilainy, ary ihany koa mba ahafahanay mitodika sy mijery fa tsy variana ao anatin'ny rotorotony izao fiainana izao. Mangataka aminao izahay mba avoazonao mandrakariva, hatsapa ny antony lehibe hifandraisanay aminao, ary koa ireny tokoa ny tsirairay avy eto an'io mba hitombo, hatsapa sy hanana fanandramana vaovao miaraka aminao izay mbola tsy nananana mihitsy hatramin'izay niainana azy. Aoka izahay tombo fahendrena, aoka izahay tombo fahasoavana, aoka izahay tombo fahamarinana sy fahamasinana eo aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.